atolotra ho anareo anio indray misafotofoto andrenesanao ny feon'ny solofo ery mbola luce saondra simonette ariane tena matotra ve mifanapahakevitra ialary raha ihany efa miteny amin'nysoka hoe marina moa fa tena matotra so mantsy dia lalaovina fotsiny eo zanak'olona tiany tena izy efa betsaka izay ny safidiana izay fa tena tonga ao amin'ilay tena izy azo ao ka izay mintsiko efa nalaiko ambony nalaiko ambany mihitsy fa tena io ny tena ho tokantranoko io aiza ve letsiko ve efa firy izay ny entiny lahy teo tsy hita ze eo ka fomba ny tanorany tsy maintsy mba tilitily aloha fa dia izay olona tsy azo antoka aty ve dia ho alaina vady daholo e tsy maintsy mba misafidy aloha mibandy dry izany koa ary aiza dia ho resana amin'ny dada sineny ve izany ie izay mihitsy ngina azo midihako aty e hoe resaka amindry amin'izay dia tsika niaraka resaka amin'ny zareo ko maninona raha tonga dia resahany lahy ilahy efa ao an-trano ao mba tsara mba tsika da mba miresaka aminy dia mba matimatotra kokoa hoe za efa tsy atokisany so satria efa impiry amin'ny teny aminy dia ohatran'ireny ravarava reny foana dia ohatran'ny kamo any resaka aminy amin'ny tindry mitoraka ity za koa ny mbola tsy manam-potoana mihitsy e ka zany nge tsy hoe androanyndrany na rapitsy ny rapitsy fa mifanamboatra fotoana fotsiny tsika da dia hoe oviana ny tenenana anazy dia izay mampalalaka anse rasy lodiniana ary raha ohatra ka hoe amin'ny sabotsy ariva ary mety sa tsy mety mala tsy fantatro mety izao ny programako ry izany koa dia ohatrany efa be programme be ohatran'ny inona zay fotoana kely ifampiresahana amin'ny adiny ray ve dia tsy nanandry raha mamboatra programme ndry e ko tapoka be le iziko dia ina zany no atao e dia andraso lofa amin'ny telefônina ny lahy ihany ary amin'ny programako ohatrany maevaninao zany zavatra zany zany nge tena seroso dia heverinao hoe anany ihany ary a tsy izany mila fotoana malalaka izany tsy mila fotoana be dehibe zany fa zista milazan'izay fotsiny dia efa vita na didindry e dia ahoana zay moa aleo aloha moa tsoka amin'ny telefônina ka fandriany firy miditra amin'ny maraina ary so dia manina raha ny fo marina dia amin'ilay marina be izy alohany andehasiny koa no resahana amin'ny an'izany tsy dia lasa resaka maimaika fotsiny izany fanambadiany izany eny lesy mila ahoana moa izany resaka tena matotra tsara e tsy atao atematemaka oatra izany iza moa tsy matotra e mahatonga e zany teny amin'ndry aty dia efa matotra zany efa vonona eny e matotra e lafa efa hoe le resaka hoa le fotoana ifampiresahana izany tokony hoe atao lavalava ka ny angaviko andringa araka amiko any fa tsy ndry koa ny teny an'izany raha izay ny problème mandry e zany no miteny fa ndry manaraka fotsiny dia ahoana eny ary oviana sabotsy ihany amin'ny malalaka zaiko fa inona ny vaovao misy vaovao mihitsy ry dada ay tsara sa ratsy arakarak'izay fandraisany dada azy ihanyko inona ary no resahany izy da reto zao re ry dada manambady tsara marina gaiko mety zany zay zany vo tena tapa-kevitra tapa-kevitra hony izy e dia iza le olona olona eto an-tanàna eto ihany tokony fangalavitra zany hoe rehefa hitanao izy dia tsy maintsy fantatra hoe ty zany le olona fantatro ve sa vaovao be mihitsy ny ray aman-dreny nga mampafantatra ny dada fa izy ohatrany olona voana vita fianarina dia vo tonga avy aiza vo tonga avy aiza mba ny Antananarivo any izy kay dia efa miasa zany mbola vo nitalam-pitadiavana fa ko izany hoe voana vita fianarana zanyko nga moramora koa no mitady asa ny any zavatra atahorako fotsiny a ho ataony se ohatran'le taloha reny ihany ny zanak'olona mena toko entina ty an-trano dia rehefa avy eo hivadihana indray efa izay mihitsy ny tenenako azy ry dada dia roana le zanak'olona
nareo koa nge mandray atendrany tamin'ireny tsy fantatrareo mihitsy ny tena marina amin'le resaka fitiavanay fa ny anareo mitsara ivelany fotsiny za foana ny diso marina fa nisy maromaro ohatrany hoe tsy tanteraka fa matokora nga tsy tanteraka reny dia misy antony a za ihany mahafantatra ny antony fa tsy nareo fa tiandray mitoraka aty efa nalaiko ambony nalaiko ambany rehefa vitako kady tsara fa io mihitsy ny olona ho vadiko fa le taloha reny zany tsy nalaina ambony tsy nalaina ambany za mandatsy mory dada fa rehefa lasa aloha dia lasa ay ka zay mantsy tsy tehanan'olana sao dia avy eo miverina ihany reny zavatra taloha reny dia manahirana amin'ny fiarahamonina fotsiny zay mihitsy ny nahitra teriko taminy hitako amin'ny toetran'le kialakely fa tsy ho votsitra tsony io ka reny koa nge nisy lasany zalany na tonga nyreny tsy tamana fa tsy hoe za foana no nanaoko azy tsy maninona fa za ave moa isakana an'izany fa lalana tsy maintsy izoran'ny olona rehetra zany tsy maintsy manambady rehefa tonga ny fotoana dia za koa ary mba manana ho resahana aminareo resaka ina ry dada resaka tsara koa le izy zany ve ohatrany nareo teo ihany dia ambarao indray hony ary zato izy mba hoenonay e anambady koa a tena marina zany ory dada fa dia mba ka be vazivazy ary ianao zany mifamitoana zany ny raharantsika se efa lerany ny ahako efa elaela ihany zay nipetrahako tsy nisy vady zay satria fantatrareo ihany fa efa nialanenina tany amin'ny mamanareo fa tsy nety tsony izy ary zay anie tsy nahita olona niarakaraka tamin'ny dada mihitsy hatramin'izay tena surprise be ho anay mihitsy zany dada hoe lazanambady androany zany ka nga moa zany natao ho fantatry ny olona rehetra kona izany ary na fisiany zany vehivavy zany ary tsy fantatra mihitsy hatramin'izay hoe aiza dia tena tsy fantatrareo mihitsy izy sao dia mba olona hita voamaly koa ary ny endra dada dia hoe ho alaina vady androany zany ndray ve nao ampianariny sehan'izany iza mahalala zay zany efa fantatrareo mianada izy zay aloha mba zay indray ary ny metram-panontaniana aloha e avaiza indray le olona dia iza ny ray aman-dreniny sa olona efa lehibe be ohatranareo ihany zany mifanohatra ho gaga nareo raha ilazako fa voafeny 20 taona teo izy tamin'ny volana inona tsara ty dady ty mampimemy olana amin'izany kokoa ny zanako vavy matoa ary ty nefa 20 taona ve dia ka maninona inona moa ny sao olona dia olona tsy matotra kosa moa zany ry dada eritreretra tsara tata fa ianao mba lehilahy lehibe ihany dia kisikisy fa oatra zany ndeha hoerahana ny fanao mahazatra hatramin'izay hoe rehefa olona misarabady olona maty vady dia olona mitovy taona aminao ny alaina ny ary se nataoko hafa mihitsy a aloha mba hiova mihitsy ka sao dia vao miala sakany zany ko dia mifampitaiza io zay ka atahoana moa fa mifampitaiza io zay dia ny tiako tenenina zany a rehefa hanambady se za koa ho hanambady dia andao ampiarahana ny raharantsika dada ohatrany tsy mety zany a azavao ary ny tsy mampity azy koa nle ankizy miaraka amiko zao raiky amby 20 taona dia dada 20 taona dia ay ve ka sao dia mba famadia famadia azy zaza miteniteny foana fa aza dia inona ry mampimeo ray ihanina ny mahatonga amiteny an'le hoe ampiarahana mantsy dia tsotra ny fianakaviantsika tsy maintsy ho asaina eo dia amory vahoaka impiritsika tsy aleoha tonga dia amin'ny fotoana anankiray io dia samy vita eo daoly dia ahoana ary nefy ny eritreritry amin'izany a tena marina raha mba mety kosa zany e mahamenatr'olona mory reto a ataon'ny olona resaka eo tsika inona le tsy mety amin'le izy le hoe za manambady ankizy vavy ny tena marina aloha dia zao ry dada rehefa atao mariazy raha ihanina tsy maintsy anasan'ny fianakaviany eny tsika dia ahoana zany raha tsy asaina e raha tsy inona sao dia ho atary ianao ry dada aza tiatiana mamanareo fotsiny no asao eo dia zao aloha e zay matoa tonga aty zay da dia nanay aloha nyfantatray fa ny anao ataovy ao aoriana fa zany mikambakambana zany tsy ekeko zany tsy mety amiko zany a ahoana koa ny avaneniny hoe jajanona ianao ve no misy olana amineny dia nizasiny zay olona fianakaviako koa dia ho alainao baraka amin'izany hevitra ao manokana zany ka zay aneo ay ndao ary zao ny ataontsika
Le izy koa moa voahevitra mitsiry androany zany fa tsy voatery hoe tsy maintsy izay no arahana fa dinihantsika miandalana eo e. Fa raha zaho aloha mandinika izy tena mety le hoe atambatra. Fa mialohan'izany aloha ity lasa ohatrany hoe varotr'omby anaty ambiaty anie tsy fantatrareo akory ary le homamanareo ve dia ka ohatrany hafahafa le fandehan-javatra. mamakelinareo tena arabaky teny izy zany zao. Ohatrany taitra be loatra zay da. dia ahoana zao no mety eritreritry mama maino an'izany hoe anambady ianao nefizatra amin'izao mbola sy nanambady. Ka araka ny teniko taminareo teo zany efa ny mpiry ny alaninina tany aminy ny divorce raha teo ny anay efa andalana. Tsy azoko mihitsy koa nge ny afiranareo mivady reto hatramin'izao e. Tsy hitako mihitsy izay marina ataony mama ary milaza hoe mama marina anareo aty toetra ny anareo ny tsy diso. Tsy azoko mihitsy. Ory dada. Efa vita iny fa ny fiainantsika ho avy no aleo asiana resaka. Zany ary hoe voandalana ve ny divorce anareo ka raha mitsipaka mama dia ahoana? Ahoana moa izy no hitsipaka zary miala nenina ny aminy tsy mety izy ko hitsipaka ahoana tsy maintsy manaraka izy. Eny e, marina ny teny dada hoe aloha diniana ary dia ho hita eo izay toy ihany fa na izany na tsy izany ary aza atao ela loatra Sao ary raha fanapa-kevitra. tianareo hita le mamakelinareo dia tonga avy aty rapitso. Zaho aloha mbola tsy tehitany zava be dia be ny zavatra karakaraiko ka nivo ngamba. Zaho koa tsy afaka ko androany ihany aho zao manam-potoana. Dia ahoana? Aloha amin'ny herin'ny rapitso e. Mba dieriny izany. Tonga avy eo ary. Dia hoentiko aty koa ny anahy. Ianao le tovolahy miaraka amin'ny Sabrina? Eny ray aman-dreny. Tonga soa atao tanàna aloha anao zany. Eny tompoko, raha ihany no anarako. Ay, fa mahafantatra anao. Zaho koa torako izany tompoko. Ianao moa izany indray ny. Ia. Ka izay mihitsy nandehanako aty satria ndra niteny tamin'ny Sabrina ianao hoe hampiatso aho. Izay mihitsy. Hitanao manko fa vehivavy ny anay dia tsy maintsy sarotiny ihany izay ray aman-dreny. Ie, tsapako mihitsy izany tompoko ary matoa vonina mifanatry tava aminao aty dia tena vonina hampiakatra ny zanaka ao tokantranoko. Tsara izany fanoteny tsy izany aloha fa izao efa miasa ve aloha ianao? Azo lazaina hoe efa miasa ihany ka. La azo lazaina ve sa tena efa miasa? Efa tena miasa ka. Fa inona izany le asan'ny sera tsy madiso? Raha ny tena marina asako mandeha satria manao collecteur zany e. Karazana manao vente commerciale izay no tena andraikitro. Izany hoe tsy dia mijanona tanàna loatra? Tsy hoe mihoatra lavitra fa eto amin'ny ville dia mety hoe mandeha kely miakandrefana be tafona akazo amin'ireo raha farany lavitra dia miverina indray andro ihany matetika. Dia hono a firy taona se zao? 4 taona zao tompoko. Aiza gaga se raha ohatra hoe mipetraka amin'ny se daholo ity fanontaniana ity. Mbola ny daholo ve ny ray aman-dreniny se? Eny tompoko. Fa zany hoe ny olona efa nisaraka fotsiny zareo dia izany mipetraka amin'ny dada. Raha zany. Dia efa fantatra ray aman-dreniny se zany hoe miaraka amin'ny Sabrina ianao? Eny tompoko. Fantany tsara ny fisiany izany ary rehefa tsy nafeniko azy mihitsy. Tsy izany manko fa mialohan'ny sy ny zavatra rehetra tokony hitondra ny ray aman-dreniny se aty ihany se. Ie, tsy maintsy ho tonga amin'izay fotoana izay rehefa fotoana mampety azy fa tia moa fampiantsoana manokana dia tsy maintsy nankaty aho fa raha ny hoe ankoatr'izay indray efa manomboka mieritreritra sy mandamindamina izay izay roa. Tsy haiko izy na efa niresaka taminao na mbola tsy niresaka an'izany mihitsy. Efa somary nanipinipy resaka ihany izy ka. Tsy hoe midika inona ny fahatongavany se aty fa ny tena zava-dehibe dia fitondran-tena anareo. Azoko ny tianao tongavana fa mahazo matoky ianao. Dia ampitako amin'ny Sabrina eo ihany raha ohatra ny hoe misy zavatra ilainanao. Eny tompoko fa dia mahazo mandeha angamba izany. Ndao miandalana ary ianao zanako. Eny ary fa mampamangy ihany. Azafady rakizy fa nampiandry ianareo
Manahoana ianao? Salama tompoko. Izy ry dada le olo tiako le fandraisako taminao iny dia Iza tsara moa le anarany? Tsy tadidiko loatra ny le efa nyteneniny sahiny. Sabrina. Sabrina marina. Faly mahafantatra anao ry tovovavy. Misaotra indrindra tompoko dia za koa faly mahalala anao. Ianao zany zao ny vehivavy andrasana aloha hatreto aloha hatreto. Zany Tsy izany fa mifandimy izay sy dada no mikarakara lakozy dia tory ny androany. Aza mampiresaka eo fa ny marina anao aloha tonga dia tsoriny. Tsy Dada mahay mikarakara lakoziny ianao io. zany Fa ianao zao ny ampianatra azy. Aza mba mifanepaka ary dada. Za foana no mandro ny sakafonay roa lahy tonga e. zany Tsy mba azo anaovana firy mihitsy kory dada. Aleo dia tsorina amin'ny marina ry sety fa za sy nakinafinafiny zany. Kanjo ny mahay any ava izany hoe izy mba havanana. ny olo Ampianary tsara ny ianao. no asena manao raharaha e. Ka izy ary mazoto ataoko ahoana moa zarako ary misy manao e. Inona re zany ny atao anareo e? Dada koa izany setroka be izany fa manakory-nga sao dia Tsy moatra ny mananina be le charbon an-dako izay eo dia tonga dia voakely aloha varavarankely io. Azafady ry Sabrina fa Tsy nareo angamba maninona tsy zatra mihitsy. setroka mihitsy e? Misy ihany ny aminayko. tsy zatra n'izany indray ny dada fa ny indray mifatanagazy. Zany eo. Ianao koa zany. Mahafinaritra kosa zany. Io izy io dia ahoana ny fijeriny dada azy. Mety tsara ka. Mety tsara. Tena mety. Ianao moa zany le hoe avy vita fianarana na vao tsy ela? Eny tompoko. Ara-painy zany. Misaotra. Navita master toa amin'ny lalàna izy dia navita maîtrise en lettres koa fa mety misafidy n'io be sarebareba tsoatsy e. Goaika zany. Anao kenda goaika. fotsy. Fa izy mahafantatrako indraindray any mba misy mpiary rehefa mbany rindrina any e. Tena ilaina kosa zany a. Dia Sady ato amin'ny fianakaviantsika tsy mba misy olona lalàna zany mihitsy. dia navita tamin'ny médecine koa izy io raha tsy diso. Aiza koa e. Efa mbola tsy fantatra izay tena ho safidinana izy anankiroa ireo na tambatra mihitsy ngambany. Sy mampiresaka fotsiny io kambo dadandray ihany. Aiza koa e. Tsy nanao médecine zany fa fikasana fotsiny le izy dia najanoko indray. Zay efa vita aloha zany dia efa zava-dehibe ko. Fa ataoko fotsy volo amin'ny fianarana mihitsy e. Ka na izany kosa zany hoe hafa ihany le hoe manam-pahaizany e. Zay Ho anay tony zao nefa tsy fidiniko. Ny anay rehefa hoe namaky teny sy nanoratra dia izay. Mamelatra. Enjana be nge le manohy fianarana lava e. Satria amin'ny alina ianao tsy matory maraina anao dia efa mifoa. Ka zao kosa ianao zao mijinja ny vokaniko. Mioto ny vokatra. Ny vola mandeha avetsy manao boky tsy isy fiafarana. Eny e, isaorako an'Andriamanitra aloha dia vita somatsara aby izay rehetrarehetra izay. Moa dia nahazo baka dia nijanona ko. Dada tsy navita nampianatra intsony. Ka tsy te samy manana ny anjarany koa amin'ity fiainany tiako nga moa zany dia hita ho tenenina. Izay aloha ny tena marina. Ie, ka natondry anay moa zany dada dia tsotra ihany. Ifampiresaka amin'izay tsika satria ny dadany koa efa dodina dia dodina any ambadika any. Izy ary raha nytiany dia hoe mandeha any mihitsy ianao fa ano tena ireo ifampiresaka izay dia aorianan'izay vao misy fiainana amin'ny rehetrarehetra angambany. Ie. Ka raha salamiko a. Maninona raha mitady asa aloha izay vao ataony raharaha. Ho anazy? I Sabrina. Mba tsaratsara n'ilay fivelomana reo sa hoe aorianan'ny raharaha vao hiasa? Eny ny asany raha manana diplôma zany mora hita e. Fa ny tena marina manko ny dadako tsy mety amin'ilay miarakaraka foana ohatr'izao fa izy zany ny hoe nietrehitra hoe tonga dia ataony raharaha. Ie, satria izy ange tsy olana aminy mitady asa na rapisy dia nyrapitsy izy miditra tonga dia mahazo poste. Ie. Fa mieritreritra izay eo anaty tokantrano mihitsy no miditra amin'izay sehatry ny asa izay dia mba milamina makany. Dia ahoana re zany? Nefa ve mety ho tapoka be? Izy tsy tampoka fa efa niresaka an'izay ny izahay tato an-trano e. Fa izay fanarahantsika eo fotsiny. Moa misy programana efa elaela izay koa mantsy ny mety mifanindry amin'ilay raharahanareo
dia izay izy fotsiny izany no mifandamina ny amin'izay fa izy tsy hoe tampoka ka tsy azoko le izy eny e ho fantatrao miandalana eo ihany fa aloha zay resaka kely aloha zay atao trano ie misy programme dia tsy mifanendy maintsy kokia dia ho ampahafantarana anao ihany zay eny le e fandeha zay mampilamina dia ataontsika eo e ohatra mahay zavatra mahany azany oy azafady kely aloha mahay le zavatra ao an-dakozy eo sao dia ho ampiko ianao e ok zao a tsy manino efa ndresahako tao an-trano ny estory le resaka dia tsy naninona ry zareo hoe ozy izy hoe zarankoa raha hono mba olona efa matotra no vadiko fa ny ankizy amin'izao ny hitanao ihany ny toetrany tsara zany dadanay ary moa tena nanome tsodrano mihitsy e afaka mandroso zany tsika ko inona moa tsotra kosa zany dadanareo zany ko ie izy aloha dia lehilahy tena tsotra e eo amin'ny firy taona eo izy raha par rapport amin'izao taonako izao mety mitovitovy a mitovy ve raha mifanda na zokinao kely fotsiny izy angambany za mantsy zao 46 izy efa 51 ay ie sady inona moa saika teneniko teo efa za sy le zoko vavy zany sisany tsy manambady amin'ny zanany dia mba faly izy hoe mba tafavoaka efa manambady daholo ny paraikapo efa aminareo manambady daholo kay arono e le zanakao izay nga mbola tsy ato indray tsy mety tafahoana mihitsy zay isaka makaty a ka ngiarainy koa izy koa ne zao manomana raharaha e miaraka amin'ny fiancéany any dia mivezivezy mitety an'ity aiza toerana koa e rehetrarehetra ity satria le ino ty le fofombady ny olona vao avy navita fianarana dia mitady asa ry zareo zao zany zay ny tsy ahitanao azy eto foana nefa mba te ahita an'izay afa tsy mbola niona mihitsy zay eny e ho avy ihany ny fotoana mamety anie tsy maintsy hoe fanatry tavy io mpianakavy rehetrarehetra dia mba nytiako anontaniananao hoe efa fanta moa zany ny fisiako efa ndresahako ka dia ahoana nandraisany azy saika ny ahotraohatra ihany izy mianada zanako azoko aneritreritra ihany aloha amin'ilay taonako e taona aloha anankiray a dia le hoe tokony mamandry zareo ihany hono ny averina nefa efa fiainana tsy samy manany azy niny inay lalana samy manany zorany dia raha mifahitanao azy mety tsy atahorana ve zany ny dirako ato aminareo so dia anafotoana ka tamin'ny voalohany fotsiny anie zay fa rehefa mifanazava resaka izay dia nanaiky ihany izy mianada ay moa mianada ry zareo mianada ny le zanako e ay ve mivavy matono efa manambady fa le lehilahy anankiray zay no zay voateneniko teo zay hoe miaraka amin'ny fofombadiny mandehandeha any izy ay moa dia eo indrindra no somary nampisy ady hevitra kely satria za moa ny eritreritra hoe raha samy anambady zany tsika roa lahy tsy aleo ve atambatra zany ny raharahantsika hita ho a inona moa ny olana amin'izany dia izy moa ny eritreritra hoe tsy aleo ve raha samy manany azy ro fa amiko aloha tena zay mihitsy no lojika ampiainana sady mampiaina dépense zay mihitsy fianakaviana ray ihany tsy maintsy ho asanako tsy aloha tonga dia hitambatra eo mety zany toko za aloha mahita hoe mety e fa nieritreretiko fotsiny hoe raha vita zany raha antsika dia aitsika sianao ny hipetraka atoko dia Tranoko aryle an'ity zanakao ary rehefa miasa izy tsy maintsy manan'izay ho tranony koa izy ka dia rovina nieritreretinao mety ahafahako miona amin'izareo tsara ihany manko izay mba mifankafantatra satria efa ho lasa fianakaviana ray zany atoato tena marina aleo fa atsoko ianao atsoko amin'ny telefona hoe ato izy zao a dia miaoneto tsika miresaka so dia tapoka tsika be efatra kosa zany mianaka moa zany e ahoana moa no tapoka ka hoe efa eto mihitsy zareo vao antsonao ako tsisy fampiomanana zany inona moa no tokony homanina amin'izany eny izay tokoa aloha tsisy zavatra homanitsika anie zany eny ary tsy Ie. maninona ka
mandroso saino. Ie, manao ahoanareo? Salama Alsia. Petra. Mipetrapetra fa Ie, saotra betsaka. efa hainao mihitsy zao ny nandrasana dia Zany. mbola misy olona ray andrasana le fofompady koa mbola ho avy eo mantsy. Izy ry se le anjara koa. Mahafinaritra ka. Fa mahafantatra an'se sasany zanaka dadanay. Hay ve? Raha ihany, ie. Mety efa ndesadesany ihany ngamba. Ie, efa henoko tsara mihitsy ny tantaranao fa izay vao hitako. Io izy io amin'izay zany fa niononareo zao. Iza moa le naratory dada fa aty Seheno. seheno. Fa le mahafantatra ny seheno. Ie, fa la mahafantatra anao koa. Zao ny aty aminay aty e. Mahafinaritra ka. Tovy amin'ny any aminay any. Oay, iny Sabrina ary dada fa aloha tsy anazy vetivety loha. Ohatran'ny mita mantsy le vavahady eo. Sabrina? Ie, zay le fofombatiny. Sabrina? Oay, ary ndry maninona ty? Tsy azoko. Fa mifankalalaka inareo. Ino tokoa? Zoko koa an'io. Mpiravavy zay. Loza. Inona koa ary ty? Sabrina? Ahoana zao e? Mbola nisy ohatran'ity indray. Tsy tena mpiravavy marina ve nareo? Ray tapo zay ny estoro a. Zoko vavy io le nresahako anao manarakaraka anahy. Za koa raha mba gaga beko. Inona re ty zava-miseho ty e? Ahoana zao ry dada? Tena ohatrany Ary ndry dia tsy mba miteniteny mihitsy eo aty. Mitovy ihany tsika. Ndry koa ary tsy mba niteniteny mihitsy. Eny e, zao reto mifandehany a. Mitovy amin'ny kaninao ny estoro ny kany dadanay sy mamanay a. Zareo koa zany ny saraka. zany a? Dia Sabrina moa tany amin'ny neninay mipetraka fa za tao amin'ny dadanay. Dia izay mahatonga an'izao hoe ohatra ny lasa tsy mifankafantatra fiainana izany izay mirahavavy. Zany tokoa ve ry Sabrina? Zay no izy. Kiboka. Dia ahoana zany ny ataontsika? Inona moa zany no ataontsika ry dada? Amin'io Kanga eny e. Miankina aminareo mirahavavy. Izy anie amiko aloha tsy olana na dia atao hoe nareo mirahavavy ary no vadinay mianaka. Amiko zany tsy problème mihitsy. Za zao no ohatran'ny manan'olana kely amin'izay ko. Tena keboka fotsiny hoe ave zoko no vadin'ny zanakao. Fa nga moa zany inona no olana aminareo mirahavavy? Ny zokonao vavy anie zany lasa vinanto vaviko. Ka zay indrindra zao no tena olana amiko. Hoe za zokony indray no hiaraka amin'ny zanany. Ianà indray ny olana hoe ndry zany lasa kotiny hoe zanako. mialo zao boribory be ao anaty loko ao e. Tsy tena ohatran'ny verina zéro mihitsy a. Marina tsy hitako izay tenenina fa ohatran'ny miasa ny loko. Zao raka izy a. Zao no izy a. Ndray zany vinanto vaviko dia ndray vadiko. Zay anie zany le fipetrany. Ka safe zany tsika mianaka raha lasa mpirahalam-panambadiana. Dia izy roa vavy reto lasa ifampiatso hoe mama na hoe zanako. Imezanareo fotsiny reto ilay izy nefa ny azo mampiasa saina hoe ahoana zao ny atairan'ny dadanay raha maheno an'izany. Hitako. Dia ahoana marina aloha e. Mety tsy hanaiky an'izao izy a. Ka fifandrifin-javatra le izy fa tsisy nanao fananiana hoe zao no tsy maintsy ho atao. Fa zay andaminana an'izay fomba fifampitondrana zay zao no olana hoe ahoana zany. Dia ataoko ahoana moa ny antso andry hoe mama. Ka tsy maintsy izay zaniko. Miezaka fotsiny, miezaka amboarina fotsiny. Na tsy voatery antso mama zany ianao e. Raha isy ohatran'ny rahavavinao ihany izy tsy maninona. Ny olana amiko zao dia izao a. Hoe tsy hisy fiantraikany amin'ny atrehan'ny fiainam-pitiavantsika mirototareo ve zao zavatra misy zao aloha. Zay zao ny mampiatraikany amin'izany. Tsy hisy fiantraikany izany raha salamiko tsy hisy manova, tsy hisy zavatra miova eo. Sany ianareo ovaina. Miankina aminareo ny ianareo fa ny amiko aloha tsisy olana fa Sabrina tsy fantatro e. Izay mihitsy ka. Fa le fifampitondrana fotsiny aloha no hafahafa.
ny sainanao amboarina ry Sabrina, amboarina ny sainao. Raha izy ohatrany araka le nyteneniko teo hoe aza ovaina fa ravavinao foana io. Ary izay mihitsy e, izay reny zao lasa ohatrany hoe pralapanambadiny. Nareo kongery tata mbola zeniny ery dia manahirany. Zao no eritreritro, andao zao tsika dia ho any amin'ny dadanareo hiresaka an'izao zavatra zao. Hono aloha e, sao dia mba avela izay rovavy ihany ny andamina any amin'ny dadanay fa sao dia tapoka be aminy raha hiaraka hirotoroto any. Hitako. Amin'ny hevitra aloha tsy mety izany. Ifandiso ty raharaha ty. Ka raha vao tsy ampihomanina aloha izy any atahorako a. Mety vadika eo indray izy, izay vao raharaha. Jerena vazavazainy io nareo. Zay eo ihany fa mino fa tsy maintsy anaiky izy. Fa tanteraka ihany zany eto le eritreritro hatramin'ny voalohany. Hoe Leo atambatra ihany ty raharaha ty. ne ny tata koa dia Ka any amin'ny côté an'zareo zao tena tonga dia mety be zay. ka ny olako nge tsika eto efa fantatra fa ifandaminy fa le rafozako any mihitsy zany le tsy haiko Mety aminy ho le zao dahanareo e. Ie. Zany zao ny olana. Sotako ahoana moa zany? Izy ny sotako. Ny rafozantsika singako. Ny rafozantsika singa zao no marina tokoa zany mety anaiky izy sa tsy anaiky fa zalo mino fa tonga dia manaiky izy. Tsika le zao ray rafozana. Nareo tokoa mantsy zany pray Rafozana. manahirina koa nga mieritreritra an'izany a. Ka atao ahoana ariko? Zay no nitondrany fiainana antsika. Dada, zao misy ange le olona ale fisarapanambadiny e. Zay efa nyteneniko hatramin'izay. Koa toka ahoana ary fa tsy zany eny nandao ny tokantrano fa ny reninareo e. Dia zao vokaniko. Efa nanao izay azoko atao ihany a. Fa inona zany le olana Simon fa tsy azoko mihitsy ange. Hita ho ako. Tena misy olana ka. Aiza koa misy an'izany hoe pravavy dia vadin'olona mpianaka. Taiza misy an'izany? Eny e, Nefa mbola tsy tsisy. mapety an'izany. Mbola tsisy le izy ka zay ary Mamelatra ny tany mamonina zany. Za aloha tsy manaiky an'izao e. Dia famboary ny saina. Dia mbola tsy misy mifanimotra dia ajanony. Teniko zay. Neniza no ajanona ozy ianao. Ianareo miravaviko. Simon, fa heveriny sefa moramora ve moa zany mampisaraka olona mifankaty izany? Hita ho ary dada. Tsy ohatrany hoe reny maningotra ain'olona reny ihany ve? Olona efa tafalatsapaka ao anatin'ny fitiavana. Eny misy famarinana kely zany fa zao vavan'olona mba jerena ihany. Afa-baraka antsika mianakavy. Afa-baraka amin'ny ahoana moa. Zay nge anao fanambadiana ara-dalàna e. Anao soratra zay, anao mariazy zay. Tsy hitako mihitsy olana amin'izany. Aza be loha Sabrina. Mampisafidy anareo a. Fandamina anareo roa hoe neniza ny ajanona. Fa rehefa tsy manaiky nareo a dia samy ataboka any daholy. Otry, moramora ery zany itenenanao azy zany. Zay no tena mety. Dada azy io tsy sarotiny kely. Na zao, ianao mihitsy ny zay no tokony hijanona satria ianao mihitsy. ka jereo ny elele taonanareo tsy mety mihitsy. Efa zoko be ve ny vadinao? Fa vao samba mivenao nahita fanambadiana ohatr' izao e. Zao e, toy ny tsara aloha nareo ry izy mianadaisany. Ka zany mandamina ry dady. Nareo koa ne riseny koa dia mahita ny dada malemilemy dia manararoatra ery nareo. Manararoatra ahoana? Fa nga moa safidinay izao. Efa tafiditra nge zay vao nalala hoe ay mpianaka le vadinay roa e. Zay ara akona fotsiny. Dia ahoana zany ry dady? Za aloha dia tsy manaiky an'izany. Alors se andeha. Zay no anjaran'izy roa dia aiza asiana resaka be tsony. Dia zay zany ka. Dia miala tsiny zany fa teneniko ny aty a. Tsy haniatrika ny raharanareo a. Asakasaka ao zaniko. Ianao aza mba hanary anay amin'izany fotoana sarobidinay izany. Rayanina.
vilo se vetivety. Lasa le confirme an'ity démenti e. Zay Zao amin'izay ny fandehan'ilay resaka. Nandinika lalina nyity raharantsika ity a. Dia izao no tena mampety an'ilay izy. Ny tombontsoa amin'ilay hoe anambarana an'ilay raharantsika. Mbola zay resaka zay indray. Eno eno kaseny tsy mety Toka efa hoe natambatra zany le izy dia mbola inona ihany. Eny e, ka tiako confirmena tsara ho azo se mihitsy fa se mantsy ohatry ny manaiky tsy sazoko izany. Ino tsara? Zay aloha tsy lainga e. Andeha hanatitra solom-bodiondro zao tsika. Rehefa manatitra solom-bodiondro mantsiny a. Enoy a, amin'ireny fomba ireny a manatitra valopy. Misy isan-karazany eo valopy. Ny solon-tsakarano, ny ala volofotsy, ny inona daholo. Efa fantatro zany fa toy izy. Izao enoy. Reny valopy rehetrarehetra reny a tsy samy mametsika se fa valopy ray ihany ny atolotritsika satria ny antony rafozana ray ihany. Zany tokoa moa. Ray ihany rafozana. Olona ray ihany no ndeha menan'ilay izy. Ny solom-bodiondry. Ny olona mpandray. Enoy. Ny solom-bodiondry ray ihany no metsika. Fa tsy hoe samy ihany metsika. Satria olona ray ihany olona ray ihany ka. Fianakaviana ray koa ny any amin'ny ilany. Koa ray ihany. Zany tokoa moa. Tena marina ny zany e. Dinio tsara zay zavatra zay. Tena azoko. Azoko an-tsaina mihitsy ny fetezana. Zay ny tena mampety an'izy hoe atambatra. Fanindro kely dia tiry dada. Nino ny fisehoana ho vita fa eo amin'ilay mariazy mihitsy. Maninona? Satria tsy maintsy valopy ray moa zany no man'ny olona amin'io sa mety hoe samy manan'izay akaiky azy dia samy manolotra izay tiana ny lorana. Namana ny fianakaviana sy ny tapaka rehetrarehetra tiako tenenina. Misy fahamarinany ihany zay. Mitovitovy amin'ilay teniko teo. Hoe mety valopy ray ihany tokoa no men'ny olona antsika satria fianakaviana ray ihany reo. Fa ny mety samy hafa ny valopy ray isitsika se fotsiny zany zao sisa dia namantsika avy. Namany se dia any amin'se izy manome. Dia izay olona akaiky anahy koa dia aty amo. Samy asitsika le inona le fitatazana kely samy manany azy tsika zany amin'ny. Sa avy hoe atambatra ray dia avy eo mizara mitovy. Andao inona ny fanarahany. Mampalahelo kosa nefa le namana indraindray izy tataikatra hoe makaiza ty zavatra ty e. Dia aleo mitokana ihany. Aleo mitokana. Samy manany azy. Fa na izany nge olona. Ny ahiko zay tsy dia mananamany ty ane mety zarara izy valopy irotsaka ao zany. Aleo atambatra e. Sa mba fitsinjovana anareo koa e. Anao valim-babe na ry ataoko. Marina zany. Zay no anaovana azy. Kanefa ny tokoa ane mety isy fianakaviana tokoa zao eo vaka dia vaka. Fianakaviantsika sy mitambatra. Marina. Aiza izy ny androtsaka ny valopy ny ao amin'ny anse sa aty amin'ny a. Sa fe dia ho sarana ihany le fotoanan'le raharantsika. Nefa aloha raha mandinika any amin'le fotoana tamin'ny voalohany teo dia tena ny fotoana ahoana. Karak'izay hoe sao dia ho sarahana indray zany le raharantsika. Tsy azony dada, tsy ny raharaha sarahana fa ny boaty fandrotsahana ny valopy no atao samy manana ny tandrifiny dia nitoerana fotsiny sarahana zany. Dia samy mahafantatra izay tokony harotsahany anazy moa izay mandrotsaka dobla moa afaka manao hoe mamorona valopy anankiray indray zany dia horotsaka teo amin'ny anareo rehefa avy mandrotsaka tao amiko. Kosa hoe tonga dia azoko antoka fa tsy hanao an'izany ny olona. Iny ary efa kafriny takany inona ny tsodrano iny zarara mamiziko anao anankiroa eo izy. Dia inona zany ny tapaka e? To mety tsy mety ihany izy ty. Sa avy aka hevitra amin'izy roa vavy lo? Dia ahoana re zany. Alao zay ranganao tao a? Ndao ary. Ahoana raha Simon tsy nitranga tamin'ireny raharan'izy roa ireny a? Hay ve. Za ngefa niteny miloha tamin'izareo hoe za tsy natrika an'ilay raharaha e. Fa inona mihitsy ny tena olana anareo e? Za ve dia mbola zavaina ihany. Ka tsy azoko mihitsy aloha hatreto e. Fa nanao ahoana izy tao e? Nahafinaritra. Mbola tsisy ohatr'izany mihitsy. Zany e. Samy manana mahafinaritra ny izany ka. Aminay aloha tsy masosotra raha ny tena marina. Ary naleoko mihitsy ary tsy nanatrika tany.
dia anabavinao ray tapo izao ve dia tsy mba natrehanao? sy nanabaviko ary rehefa tsy mety a dia nga voatery tsy misy anatrika an'izany. Aiza koa e, neny olona hafa aza ve re hatrehana dia nendray tapo amin'ny tena indray tsy mba ale? Amiko aloha enatra ho anana natrika ny raharaha iny satria aiza koa misy an'izany hoe mpianaka vadin'olona mpirahavavy izany. Sy efa fahita izany e? Na misy na fahita ary tsy enatra ao an-tany mamonina izany amiko, tsy mety izany. Nefa dia tena faly ery ny olona rehetra ay amin'le hoe hitanao le hoe zavatra tsy dia fahita loatra dia izay mihitsy ara ny tena nahatonga ny olona liana. faly amin'ny zavatra tsy ara-dalàna izany. Nenao koa zavatra hafa foana. Izay no tena iziko. Koa izay ariko efa mifankatiziko ina ny azo atao. Tena misy mihitsy ny azo ataoko. Tena marina raha tokony hampisarana reny. Fa ianao ty ve adaly? Izay zao ny famarinana tokony arahany rehetrarehetra. Olona vita soratra ko hampisaranao. Lao andefa ohatra mandreraka be za miresaka aminao izany ka. Dia izao mba tenena misy mirahavavy ihany hoe zakao io mivokatry ny zavatra nataonareo. Andaoky anasa lamba be dia be le lamba maloto ao. Tsara manana nanaovana izany Sabrina. Andrikako io. Fa iza izany no tetehindria anasandreo lamba be tabe ireo e? Fandrianao inona fotsiny? Ahoana koa ary izany tenindry izany. Fa za ve mpiasa andria e? Tsy niteny an'izany a. Fitiavako andringa mahatonga ambanao an'ity raha rehetrarehetra ty fa tsy midika hoe za daholo ny anao an'izao isan'andro e. Ka tena marina anie Sabrina. Rehefa niditra amin'ny tokantrano tsika sindry dia indrina izao ny kotiny zanaka e. Donc indry manao ny raharaha rehetrarehetra. Indry ve dia asaham-panao raharaha ny rafozandry raha olo-kafa ny rafozandry ary. Izany ary moa ny toe-tsaindriko. Ary le ndry aloha mba hajanony e. Tsy aloha asiana fanajana amin'izay. Izany izao mamandry e. Maninona tsara hoe? Izany no iziko. Tokony hoe mama ny etsondriana ohatra ny etsondrian'ny Nestor hoe dada ihany io. Dia maninona moa izany ataondriana izany ndrindry foana izany. Nefa Nestor ataondry dada. Nefa raha misaina sy mandinika andria zoky ihany tokony ho izany ny itondrandriana. Ka efa tsy mety intsony izany Sabrina. Zoko foana ndry tamintsika mbola tsy nanambady. Fa izao efa mivadika ny tantara. Da alolo mba handeha amin'izay le izy. Ohatra ny hafahafa mihitsy izao fiainantsika izao ka. Maninona e? Efa manomboka leo sahady marina. Otry, fo tsisy firy volana ve zay dia leo? Ay rangako ny olona manambady mpiray tapo dia samy manana ny tokantrano. Ny antsika manambady indray vao ray trano. Ohatra ny tsy tiako ka. Izay no iziko. Ngano tiantsika ny atao. Izay rehefa manambady. Izao fotsiny e. Esoreo anatin'ny saindry hoe mpirahavavy tsika dia milamina io. Izay no mety. Mafany ery izany resaka anareo mirahavavy mianakato izany a. Inona no azo resahana? Tonga sady nganareo? Efa milamina ny asanay ka. Efa tsisy eritreritra intsony fa manomboka rariva dia efa mandeha tsara amin'izay ny asa. Za ary mieritreritra mihitsy hoe rapitso vao hiverina any voatra mivizambizana zany. Fa maninona moa ny andra rapitso e? Tsy tonga dia atomboka amin'izay ny asa rehefa nilamina iniko. Hita ho ako. Aloha rehetraretina izany dia tonga dia. Ary ahoana ty trano ty toa tsisy nandamina mihitsy nareo roa fa inona fotsiny nataonareo teto? Eny tokoa. Sabrina ioko. Samy kamo e. Otry. Ary ohatrany mbola tsisy fatana mirehitra koa reny. Efa mifiry zao. Sabrina tokony manao an'izany izy tsy mihetsika eo fa eo dia midotsana eo. Rakizy a. Rakizy ahoana e? Mba fizana koa ary reto a. Za aloha mahita andro atoandro be ty ve dia mbola tsy misy sakafo mitokona ihany fa zany ve inona ary ty zavatra ataonareo ty? Ka io zanako vavy io mihitsy ny fototra izao. Aleo aloha mba hiteny kely e. Za aloha tsy manapaka ny teninareo mivady a. Fa za mahita hoe mivadiko ohatrany miasa loatra atao trano ato. Za dia tsy miteny intsony.
so dia mba tokony alamina ihany kosa. Ka tsy misy idirako aloha izany fa izay fandaminanareo efa niany fantatra fotsiny hoe milamina ny trano dia masaka ny sakafo. Ora ihany na vinaty vavy any eny tokony manao ny raharaha e. Na aiza na aiza eto ambonin'ny tany dia izany ny lalàna mipetraka. Marina tokoa izany a. Tokony fandamina ainy nareo fa izany koa dia hoe izy daholo ny anao asy na dia izy nge tsy mpiasa na dia hoe zanakarizo ny atrehanao. Zary mbola tsy le rafozan-doza reny. Raha vehivavy hafa ny rafozany io dia asa izay nahazo azy. Dororoa be ry manao zavatra. Tokoa moa izany rafozanao vinantonao izy. Izay mihitsy. Or mama ferikely amin'ny vava. Ary hatramin'izao ohatra tsy mety folaka amin'izay foana ny saiko. Aive moa izany nareo mirahavavy reto lasa mpivinanto sy rafozany. Loha dada ho any izany loha. Ka izy ange tsy mety manaiky azany Nestor e. Nefa izay ny lalàna tokony hipetraka. Ka na izay ary ny lalàna fe dia izay mahatonga anao hoe izany hiasa ato amin'ity tanàna ity. Alamino tsara aloha fa zavatra tokony tsy hisy olana izany. Tsy manino ndray izao tsy visaka be. Tena visaka Ndao mihitsy. aloha tsika. Ndao. So dia tokony haka-panampy kosa ato e. Mpanampy amin'ny ahoana? Ko mivadiko foana zany ny anao an'ity rehetrarehetra ity ko mba reraka kosa rangaha izy a. Mangalara mahavita karama nareo e. Ahoana manao ny karama azy fa tsika miaraka manan-karama azy atoko. Izay mianaka. Andao aloha hifandinika kely izay dia ho hita eo. Petra kely aloha. Fa ahoana? Izany hoe efa resaka vaky teo iny fa nandinika an'ilay fiarahamonitsika ato tokoa ohatrany tsy dia milamina loatra e. Tsy azoko. Ohatrany tsy dia mety tokoa izao fiainantsika ato izao. Ny olana tokoa mantsy n'ilay fifandraisanareo mirahavavy. Nareo mpiray-tam-po nefa lasa mpivinanto sy rafozana. Izay ne izany izao ny fiainanareo mirahavavy. Ary eo nefa olana. Le izy ne tsy tokony olana Nestor e. Rehefa samy mipetraka amin'ny plasy sahazaza ny tsirairay. Ka tsy manome tsiny azy ihany ary tsy ataoko teo masony fa ianao tokoa dia tsy mba manampy azy ve na izany ary. Avelanao izy daholo mandamina n'io trano rehetrarehetra io. Ohatrany tsy mbola nahitanao na ndray na dia kofafa tato fotsiny aza. Ianao ary tsy eo foanako. Tsy haiko indray aloha ny amin'izay fa eny e. Tsy atao mafy le resaka. Fa izao ny antony tena tiako hifampidiniana aminao. Andao marina alefa izy roa ireo fa ohatry ny hafahafa le fiarahana tsy mety marina le fiarahana mipetraka e. Mba neritreretiko hihety ihany tamin'ny voalohany fa aleo izy alefa. Diza indray izany ny hanao ny raharaha ato an-trano. Izany Izany tena tsy mahay moa mihitsy. izany toe-tsainao. Iza ny hanao ny raharato izany indray izany. Ka za tsy mahaiko. Dray. Izany hoe tao an-tranonay izany faravavy dia tsy nampanaoviny dadanay ininona mihitsy. Fa maninona? Izy da foana manao ny raharaha. Fa inona moa ny antony? Ka mba faravavy ny ako. Dia izao izany ianao mijinjany Sady vokany. mamatsy Sa samy ampigalina andro ny sakafony koa izany ato. Dia samy anasa ny lambany. Maninona moa tsika asianao raha ny amin'ny hotely misakafo zavatra tsika asianao reny. Izay eno a. Izany ve dia mba zavatra mety aminao e. Taiza teto ambonin'ny tany no misy fiainana hoe mitokantrano nefa dia any amin'ny hotely ny mihinana. Tsy izany ary ve moramora kokoa no vao hividy charbon ianao, vao hividy laoka ianao, menaka, sira, inona. Tsy aleo tonga dia mikomandy vary iray plat amin'ny 5000 reny dia samy miala. Hafa izany e. Tsy fomba nahazatra hatramin'izay izany ary tsy fanaon'ny olona koa izany. Dia mitady mpanampy ianao izany. Za aloha dia tsy mahay e. Fona, tena marina e. Fa Tao tsy maintsy an-trano alefako dadanay izy ary roa ato ireo. manao. Izay izany no mety fa tsy tsara intsony le miaraka ato. Ka raha Miavakiana raha alefanao teo izy tsy iaraha-monina. dia réglé izany ny fiainantsika rehefa izay. Fa ahoana mihitsy moa izay ny roanareo? Tsy azoko. Izay ine raha miresaka an'izany zavatra izany tsy hoe mandroaka e. Fa fandaminana izany. Fandaminana mahatsara ny fiainantsika. Izay mihitsy. Ny na manokana aloha izay no mety amiko e. Inona? So dia efa ho adala ary ndre? Alohantsika mandeha. Fa inona ny olana ray ianina? Ny olana, be dia be ny olana teraka izany. Tapohany manambady ve ianao amin'izao dia izay no roadroanao fatany ato? Efa miteny fa tsy fandroahana mihitsy izany fa fandaminana.
fa maninona reo raha mba ampidipidinina volume fa tao tonga dia miakatrakatra be rina ka avy mifampikondoana reo mivady dia tonga dia manapa-kevitra zavatra tsy nidiniana kosa ko mba normal ve zany ka ka zao zany nanoposaka eto le izy dia ifampidiniantsika andao andeha raha ihanina fa zao aloha ny enoy ary tsisy miala rangahy eto na inona tenenareo tsisy miala eto ny zanak'olona rehetra eno tsara rehefa manambady dia miala eo amin'ny ray aman-dreniny ahoana ny seny no ifikitrato efa mitondra vady io ko mbola hijanonanao inato ihany sady efa hitany le olana teo misy olana le fiarahamonina dia mbola hotoizana ihany ny olana rangaty azy vahaina fa tsy azoko hiatra zay anao tsy nananieritreritra ny androka fa androany no mikonkondoana reo dia tonga dia androany dia hoe ndanina mandeha zay ngeny tsy vitako ny fiainana rehefa hoe manambady zany koa hoe dia tsy takatrao ka tsy azon-dramama mive zany hoe androany nareo manapa-kevitra dia hoe androany dia metraka an'izay resaka izay ty amiko aty ka tsy voatery hoe androany anie zany ny andeha fa alamino tsara fotsiny zay efa zavatra ataonareo dia mba tsofina rano amin'izay nareo azaka tena sady finaty vavy koa efa tsy tamany finaty vavy amin'ny ahoana koa hita va zaniko ndry mihitsy mahatonga an'izao fikorotanana rehetrarehetra zao dia ahoana za aloha tsy makasitraka ary tenainko aminao fa vehivavy no alefa fa tsy lehilahy ato ny tranoko ato dia ato no mipetraka satria mbola zanakareo ato dia andova mbola velona zany tsy andova mbola velona fa trano be ty ataonareo inona rery fotsiny azampaty tena ry dada efa hita fa tsy mety le zava-misy ve dia ho terena ho masaka ohatry ny voalompijaza ka mifandaminana ny tokony ataonareo fa tsy tonga dia metraka an'izany hevitra zany andana mandeha mety amin'izao tsony inona zany ny atao voandroany ve no misy olana dia tsy hifandanina sa zarinareo koa raha lahy misy zany olana tena hidrikina tsy anaiky izay teniko mihitsy rehefa mba hoe manambady mba manajary eto ray aman-dreny tsy malala menatra ka zay mihitsy nohatra ny atezitra zay ka ny ana mivadiko ary raha manaiky raha tsy andeha zany kiraha ray aman-dreny zany dia anao didijadona dia hosoroana amin'ny lapely lehilahy vao andeha za mba toetsanareo ry dada ary zay ve a mivelomina sy mibiazina dia rehefa lehibe dia soroana amin'ny lapely tsirarahako le ty zany fa ilahy tsy manaiky izay teny koa lasa ilahy mivoaka ny tranoko hoeto ny vadin'lahy so dia mba tro zany vavanareo zany ry dada anenenareo nge vava ataonareo tsy voambiny io na ny alahy mandeha dia tsy enjerany fahatezerako eto dia mbola sy tezitra koa dada aloha aza dia atao an'izany loatra fa mba mijaly lasa ilahy mandeha fa lasa le tia tsy mila latsony tena ohatrany zako tsy ny an'izao tena tsy aneratsandy aminareo mihitsy sanatria zany fa mba mangina aloha fa rehefa hoe ndana mandeha dia ndana mandeha fa mampitabataba olona fotsiny petra aloha ny estoro zara nga manaja tena andao andeha ohatrany olona tsy manakamo koa ty ianao tena tsy zakako kosa zao zavatra ataonareo zao tena mariny tena ty tena loatranareo ty tena loatranareo alao aloha andeha vetivety aloha andeha nikazany rehetra zany tsy midika hoe andeha dia tonga dia zay ny hevitro fa mbola hiveriny ao dia vetinmandeha ahoana ihany saby ny eritreritra indray ty tsy hiverina ny amin'ny vadindry amin'izay ve ndry aza resahana amin'izany ntsony ary dada fa makaleo fanambadiana mahandreraka aiza koa zany tokantrano zany anefa hiaviana fa tsy hoe rehefa misy korotana dia nivoaka amin'ny tokantrano na dia zany aza aiza koa dia olona ray trano daholo ny sakafo ray ny tena leoaka nefa nge ny fahitako ny vadindry mba olona tsotra ihany tsotra inona fa rehefa mihetsika izay koa lohany tsy hitanao zao izy zareo efa mifamaly be efa mifanao tao be izy sy ny dadany efa ndroadroasy ny dada nge izy fa tsy mety hiala tao ndry ve zany roany sa hoe ndry mihitsy ny ala tao sady ndroana ny ala ka iza lenandroka le rafozandry ve sa le vadindry le dadaniko ndry zany no adalako inona moa ny alana ny dadany nandroka fa tsy ny vadindry tsy hitanao marina ny zava-nisy ny ainana tao tokantrano fiafiana sabrina koa maninona ny anareo sy mama no rava fa inona moa nidiran'izany amin'ny mamanareo inona ody inona amin'ny masaka ary ho aizy ndry so fianatra kia so fianatra amin'ny ahoana tsy azoko
ka andrino ody aty amin'ny dada dia mba ody aty amin'ny dada koa ako. fa lozinina aby ary reto teneniny reto ankizy reto. Tena marina ve zany? Reo ny atako reo e. Dia efa nisaraka tamin'ny vadinao koa ianao zany? Ka tsy zakako ry dada le fiainanao a, ko raha tsinonako sady boty mpiasa fanira ka tsy fatako tsony amin'izay le raha ihany iny a. Za ndray mibaikobaikony nefa izy ange ny zanako e. Mandreraka be. Dia amin'izay le dadany tsy miteny. Hafa ihany ny aty aminao. Loko makamakaina. Ny zavatra tsy azoko aloha hatreto a. Fa ngamoa zareo lasa niaraka indray nefa olona efa mifamely tontondro reny. Taoko voalasindry dia ny lamina. Izay ny fandehany tao. Za mihitsy zany ny tsy tiany. Saloko. Izay indray ny tsy haiko. Orankizy dia moramora aminareo ireny ny milaza amin'izany zavatra izany nefa dia enatra amin'ny tany amamoniny. Ka lalanareo ray aman-dreny ihany nge ny lalanay e. Misaraka nareo a, dia mba misaraka koa zay. Mety aminareo le izy a, mety aminay koa zaniko. Ny anay ane ka tsy fidy noho ny sarahanay e. Fa ngany anay fidy noho sy dady e. Raha mbola azo atao a dia aleonareo entina miverina any amin'ny vadinareo dia ifampiresahana. Za aloha dada tsy hanao tsony amatin-draha ratsy ireny ho anay tapaka daholo ve ny tanako simba manasa lamba mandrehatrafo maninona mikosoka hitako taiza izay manao an'izany. Tsy izy an'izany tsony ako. Mandroso e. Fa inona ny ataonao aty? Mba moramora aloha ianao e. Salama ve dada? Salama tsara. Fa nareo any manakory? Salama ka. Fa ny tena tongavako akan'ireto vady aman-janako reto. Fa ianao zany ve avy niazakazaka tao ohatran'ny seposepotra ery? Ka tsy hita fa misy olana kely dia ireo izy ireo. Zany ho ny ankiry Sabrina. Ndry angamba zany treno. Tsy, raha tsinona ako. Moramora aloha nareo amin'ny rahavavy a. Olona lehibe any io mitoditody tonga aty amintsika io e, ka mba asio ajany ihany. Za tsy handeha tsony. Tovy zany tsika roko. Fa inona mihitsy ny adony tsy andananao e, fa ngany isy fikasia tanana tany. Reraka ako, be loatra ny raharaha. Ze raha izy tiry monsieur manana fa tsy napoziko ohatran'izao ny hafaran'izao fiarahan'izao. Dia ianao zany tsy mba mieritreritra ny hanao zavatra mihitsy ao amin'ny tokantranontsika. Ka le izy manimba tanana be koa. Eny e, tsy maninona ary fa zany diso nanambady olona mbola tsy vonona ao amin'ny fiainana marina. Aleo tsy miteny se hoe diso fa zany tompony fahadisoana. Satria teto anatrehako izy tsy mba nandraina inona na inona mihitsy, tsy mba nanao zavatra zany izy. Zany ve? Dia izay le fiainana zatra mianta. Ka samy nanao ny tsy mety zany tsikako. Ny aho mantsy ny hitako fahadisoako nanambady olona araka ny teniko teo hoe tsy vonona ao amin'izany fiainana zany akory. Ka zao mba teniko ry seno rehefa ampitaona tsara ianao a, zany hoe tonga amin'ny fahamatorana dia miandry ianao foana. Tsy efa dada be hoe ianao amin'izany. Aiza kosa moa e. Dia ahoana zany ry saby a? Ny rahavavinao efa tsy mety mandeha? Ny ahy efa voalazako taminareo teo e. Za tsy verina amin'ny zavatra efa nalohako tsony. Misy zavatra tsaroko eto ry izy telo mianaka. Fony anamerina ny vadiko. Miala tsiny amin'ny resaka an'izany. Fony anamerina ny vadiko tamin'ny saraka taminy dia ohatr' izany mihitsy ny tenina valina. Tsy verina amin'ny fiainana efa naloha noho izy. Zavatra mahagaga. Fa maninona ny lalana ny zoran'ny ray aman-dreny koa ny zoran'ny zanaka. Misaraka ny ray aman-dreny dia misaraka koa ny zanaka. Kay moa ianao ty koa moa efa ny saram-panambadiana. Ohatran'ny tsy tadidiko a. Fanga. Zany iny no efa mifampiresahana taminao foniavana bitra resaka taty aminareo voalohany indrindra. Ka inona moa zany ny azoko tenenina rehefa tsy eto tsony reto ankizy reto. Kay le izy zany aretina mifindra ihany koa. Ka
zay mantsy ny any eny mahalasa ny eritreritro e. Raha ihany le fiainana. Enganie mba tsy sara-panambadiana koa ny zafikelytsika. Ny fanambadiana za ty ravako zafikely zafikely. Fitao Zay roa ara mety anao masera ho arinao. marina mihitsika izany e. Rena reteo misa fotofoto. ireo namelona ny tantara Slofo, Lije, Mbola, Ery niaraka tamin'ny Aina, Saondra ary Simonety.